zay ny amin'iny fanalaza kosa ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta ny généraly Jean Ravelonarivo makasika indrindra ty fanomanantsika ny fifidianana ity fa de misy zany ireo mpanaramaso ny fifidianana avy any hivelany anaramaso sy hitondra ny traikefany eto Madagasikara eto andao raha tsika ny fanampanazavana makasika izay tsy afaka hanome fahafahampo-ny olona rehetrarehetra ny lalàna zay ray ny faharoa kosa amin'ny fifidianana ohatra antony ny ampiseho antsika le hoe demokrasia zay tadiavitsika ho apetraka eto amin'ny firenena araky nyle paikady natao dinasa voasorotra ao amin'ny tanjona voalohany hoe tany tandalàna tsara tantana miady amin'ny kolikoly ametrahana ny firaisakina ary ny demokrasia ka hoy izy aho hoe raha napetraka ny lalàna hanjarany tsirairay no mijery azy fa ny lalàna tsy maintsy ampiarina ka raha ohatra misy ny faly sy ny tsy faly atao ahoana fa ny lalàna ihany koa no mametra anazy fa raha napetraka ny fifidianana raha tadiditsika tsara ane dia averiko kely betsaka ny nilaza hoe tsy ilaina ny ametrahana ny fifidianana io tsy ho raikitra eo ny fifidianana io ahoana nanaovana izy ankehitrina nefa de faly samy mahita isika fa raikitra ny fifidianana ary rehefa raikitra ny fifidianana dia misy lalàna sy fepetra tsy maintsy arahana ka rehefa malagasy hendry isika rehetra de tokony hanaika ny vokatra zay misy zay ny atao hoe tany ao anatin'ny demokrasia raha jerevantsika ny any ivelany vita ny fifidianana androany a raisitsika fotsiny hoe resy tabombeky de androany ihany izy dia miarahaba an'le adversaire zay lany eo Jacob Zuma ohatra raisiko zany ka ataoko angamba fa sofianatra mba ho raisitsika hoe mba tokony ho tony isika rehetra ary handeha am'izay filaminana izay a raha mandeha tokoa amin'ny fanajana ny lalàna sy mijery ny fifidianana ara-dalàna sy ahitam-bokatra ara-dalàna ary teto de manaraotra hoe tamin'iny moa de nilaza hoe tsisy observateur mialatsiny aminareo ao fa misy ny observateur ao tonga avy amin'ny Union africaine avy amin'ny ambassade américaine avy amin'ny États-Unis zany ary misy koa ny sasany avy any amin'ny firenena hafa ka dikan'izany zany dia fifidianana handeha ara-dalàna no hitatsika